Faly miaraba tompoko vavy tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, Madagascar TV arahinao amin'ny ICI télévision. Aniosika dia resabetsaka mikasika ny fikambanana anankiray antsoina hoe Tambiro Canada, fikambanana izay anisan'ny vonoforona voaingana mbola zandriny ihany. Anazavazava mahakasika izany fikambanana izany ireo tompon'andraikitra amin'izany fikambanana izany. Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ya dia araky ny nambara teny am-piandohana zany dia androany dia manana vahintsika ireo tompon'andraikitra voalohany amin'izany atao hoe projet Tambiro Canada zany no vahintsika, tsy izy zany fa Ramatoa Volonirina Ranjarovelo sy Ramatoa Jeanne Forêt. Faly miarabanao Ramatoa Volonirina Ranjarovelo, lonamony ahafantaran'ny betsaka anao, tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada. Faly miarabanao Andriamatoa Barandresy, ary misotranao nanasanay, dia faly miarabantsika rehetra mijery ny fandaharana televisionna Canada, malagasy Canada. Ya, inona moa zany ny ataontsika hoe atao hoe azonao hazavazavaina ve hoe ity am-piandohana hoe inona ny atao hoe Tambiro sy ny antom-pisiny ary ny tanjona ijoroana zany atao hoe Tambiro Canada zany. Misotranao, ny Tambiro aloha dia azo ataontsika tena avy any avaratry Madagasikara. Kolotsaina nentim-paharazana avy any izy io, ary entina anaovana asa lehibe ampiasain'izy ireo dia miantso ny fokon'olona manodidina, ny tanàna manodidina, satria tsy vita ny olon-drery na fianakaviana rery ny asa tany midadasika ohatra, na asa fambolena tany midadasika, dia miantso ny olona izy hifanome tanana. Mitovitovy amin'ny valitanana any amin'ny Antananarivo izy io any amin'ny Herina, dia tsy misy karama nomena n'ireo fokon'olona rehetr'ireo fa mamono omby dia miaraka amin'ny sakafo. Izay ny Tambiro, dikany Tambiro. Inona moa ny antom-pisiny ny Tambiro Canada? Hitatsika moa fa mivandravandra toy ny vaiakandrina ny zava-misy any Madagasikara ny tanindrazana, ny fahantrana nisy ary indrindraindrindra ny Covid. Ka rehefa hita fa latsaka ambany tokoa Madagasikara, satria ny Banque mondiale raha ny teny hoe anisany tany tena mahantra indrindra Madagasikara, satria ambany ny tena tokony ho izy ny karama isanandro. Ny karama ho an'ny tany mahantra zany dia eo amin'ny 3.5 dolara isanandro isan'olona. Fa ny tsika kosa dia mbola ambanin'izay, any ambany le farafahakeliny 2.7 dolara, dia tsika 2.5 dolara. Miampy ny Covid ary ny fanjakana dia nangataka tanana tamin'ny olon-drehetra, ireo mpamatsy vola, dia taitra zany izahay tsika teto Canada, izahay teto Canada hoe andao fotoana amin'izao tokony amezantsika valitanana sy amin'ny Madagasikara dia anampy. Dia zany vory vitsivitsy valo teo zay, 7-8 dia teraka ny Tambiro Canada. Inona ny tanjony Tambiro Canada? Anankiroa zany no raisitsika, ny Tambiro Canada amin'ny mahavondrona azy ary ny tetikasa izay ataon'ny Tambiro voalohany izao, samy manana ny tanjony izy. Ny tetikasa ny Tambiro Canada aloha dia manana tanjona roa. Ny iray dia tanjona ny Madagasikara amin'ny fanampiana ireo fianakaviana tena sahirana indrindra, mba ahafahan'izy ireo zany mivoaka ao anatin'izany fahasahiranana, ary indrindra manana ny maha-olona azy, afaka mijoro maha-olona azy le lazain'ny tsika hoe dignité humaine.
faharoa eto Canada eto Québec indrindraindrindra dia ahafahan'ny ny communauté malagasy mba mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny Québec ary indrindra mba mandray anjara mandray toerana anivon'ny quartier na anivon'ny ville na anivon'ny région satria misy tena ny aty zao ny rehetrarehetra dia efa manana ny azo daholo na ny atao hoe trano kolontsaina malagasy antsika eto mbola tsy manana eto a Québec ka anisan'izany zany tanjon'ny mba hananantsika zany hoe trano kolontsaina centre culturel malagasy aty a Montréal. Ny tanjona amin'ity tetikasy ity inona? Ny tanjona dia efa niesiketsehana ny diaspora rehetra aty Canada, Amerika Avaratra, any Eropa ao a Frantsa sy any Azia, any Afrika mba anolo-tanana. Faharoa ny zavatra hotratrarana dia eo amin'ny fanomezana sakafo sy mora simba, produit de première nécessité non périssable, sakafo tsy mora simba, fonosana sakafo ho an'ny fianakaviana 700 fianakaviana izay tena sahirana indrindra ka 700 fianakaviana isaky ny faritany, manana faritany enitsika. Ao anatin'izay zany le fonosana dia misy ny vary 520 kilao, misy ny siramamy, ny menaka, ny sira, ny voamaina. Dia manana fonosana iray avy ka ny fonosana dia mitetim-bidy $520 eo ho an'ny fianakaviana iray. Ny dikan'izany zany dia eo amin'ny ataoko teny ny tarimarika manahirana be dia $24,000 ka atao hoe $26,000 zany miaraka amin'ny kojakoja rehetra no tanjona tratrarina amin'ity tetikasa Tambiro Canada voalohany. Manahoana kosa ny ataontsika hoe ny mety hoe fahatokisan'ny olona anareo zany amin'izany hoe fandefasana vola zany satria betsaka any hoe manangona vola eto sy roa fa manahoana azo antoka tsara ve ny fandefasana vola? Sotra amin'izay tena azo antoka satria ny ezahana mihitsy tsisy kirakira vola ny olona satria manomboka ao amin'ilay site GoFundMe ka matra fa tonga any Madagasikara dia virtuel foana ny zavatra mitranga. Avy eo dia tonga zany dia makao amin'ny miara-miasa amin'ny fondation zay mandray ny vola dia eo zay mandefa makany amin'ny Mabex ny organisme mandefa ny vola Madagasikara dia tonga dia makany amin'ny grossiste tsirairay isaky ny varitany ary avy eo rehefa miala amin'ny grossiste ny entana dia tonga dia makany amin'ny ireo fianakaviana rehetrarehetra tokony hizarana azy na zaraina porte à porte na zaraina amin'ny toerana sécuritaire izay efa nojerevany zareo. Izay tsy misy vola kikirana sy 100 vola mandeha amin'izay circuit zay 100 fotsiny izay anaovana transport sy kojakoja majinijinika no mandeha makany amin'ny ireo olona atao hoe solotenanay eny an-toerana. Tsy sakahorana mihitsy. Eny ary sorona be da be ianao Ramatoa voalohany irina Ranjarivelo tamin'izay fanazavana izay asa ina no azo amintinana azy aorianan'izay moa dia andray any amin'ny tapany fahatelo dia raisitsika ihany koa Ramatoa Jeanne Forêt izay mitondra fanazavana ihany koa miara-miasa aminao. Asa inana hoe azo amintinana zany amin'izay fanazavana rehetra nentinao zay sady fanentanana ihany koa ny olona andray anjara. Tsotra indrindra mpandresy raha fitiko zany dia tsy misy olona mikirakira vola ao anatin'io tetikasa io ny 700 vola dia mandeha virtuel. Faharoa manome toky anareo izahay fa tena mandeha amin'ny lalana izay tokony izy io ary any amin'ny farany volana Oktobra izahay raha sitrapon'Andriamanitra hoe mandeha tsara ny tetikasa dia miverina manao ny tatitra ho an'ny olona rehetrarehetra eto Canada sy izao tontolo izao eo amin'ny Facebook, amin'ny Zoom, miaraka amin'ny vidéo, miaraka amin'ny sary sy izay rehetrarehetra tatitra avany. Ho hitanareo ny fandehany tsy tena mangarahara. Farany dia manentana antsika rehetrarehetra malagasy izay mipetraka aty andafindrika na any Afrika na any Eropa na eto Canada na any Azia fa raha ohatra fotsiny
hoe mandoa amitovy amin'ny $500 isan'ny olona isika ka misy olona arivo dia tratratsika ny vola ka manentana atsika rehetra valim-babena no atolosika ho an'ny Madagasikara ary famonjena ko dia misaotra sahady amin'ny izay fonareo dia makasitraka tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Fa ny miarabanao Ramatoa Jeanne Forêt tonga sondray eto amin'ity fandarana malagasy eto Canada ity. Ny fondation Jeanne Forêt dia miara-miasa amin'ny Tambiro asa inona ny fanazavana afaka atao inona atao hoe fiara-miasa zany itsika fiara-miasa tanteranareo. Dia faly miarahaba ny vary, faly miarahaba ny malagasy rehetra eto Canada ary ny malagasy manerana an'izao tontolo izao. Ny fondation Jeanne Forêt moa zany dia efa niorina tamin'ny 2015 ary efa manana ny statut légal efa enregistré ara-dalàna eto Québec ary any Canada zany eto Canada dia en cours d'enregistrement zany hoe efa organisme mipetraka zany ny fondation Jeanne Forêt dia contacta zany Ramatoa Volonirina Ranjavelo satria hoe manana projet tsara izy zany izay hitako fa tena mitompona afaka anampiana ny olona any Madagasikara zany dia tsy niambahamba zany ny hoe hiara-iasa satria amin'ny hoe mbola groupe izadiny izy zany mbola tsy manana statut dia amin'ny samy malagasy dia nanaiky ny fiaraha-miasa zany no tena ka nazavainy tamiko zany ny hoe inona sy inona daholo ny procédure rehetra amin'ny fanatanterahana ny projet dia hitako fa tena possible ny icontrôlena sy ny amangarahara ny zavatra rehetra izay atao satria efa misy représentant daholo zany any amin'ny faritra rehetra izay efa nalaina daholo ny coordonnées sy ny association etny ary dia ny vola mangarahara ao amin'ny GoFundMe izay alefa ao amin'ny ny compte-ny fondation Jeanne Forêt dia mangarahara ny fandefasana azy any amin'ny Amadex izay andefazy zany any amin'ireo karazana magasin en gros izay misy isaky ny faritra efa ananana daholo ny contact amin'ny telefona sy ny sisa izay afaka hanome ny facture mazava zany ka ny zavatra rehetra any zany dia contrôler daholo ary misy ny vidéo andraisana sy ny polofo fa tonga any amin'ny destination zany ny zavatra rehetra ka ny fiaraha-miasan'ny fondation Jeanne Forêt sy ny groupe Tambiro zany dia ny hoe amin'ny maha hoe groupe mbola tsy enregistré azy zany dia noraisiko ny andraikitra zany amin'izay hoe financena an'ilay projet zany comme quoi zany lay projet pour l'instant zany ao anatin'ny fondation Jeanne Forêt satria samy malagasy daholo tsika rehetra dia mifanampy. Satsy mbola iresadresaka lavalava fa efa atao hoe efa tapitra eny ny fotoanantsika efa mangalatra tsika asa misy teny farany atao hoe fanetananao ny olona andray anjara amin'izany teny fohy teny kely fanetana ny olona andray anjara amin'izany Tambiro zany. Ny teny farany angamba dia hoe aza misalasala fa mangarahara daholo ny zavatra rehetra mampitsaha vola klikeo ny lien eo ambany fa misy ny karazana takitra zany omena amin'ny fandarana amin'ny manaraka zany tsy misy mihitsy ny resaka risoriso tsy misy mihitsy ny resaka fanodikodinam-bola fa dia ao anatin'ny mangarahara tanteraka ary dia manaiky atsika rehetra zany mba hanome tanana amin'izao fahavoazana lehibe dia lehibe manjo ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Dia saorina be dia be ianao Ramatoa Jeanne Forêt nanaiky ihany koa niresadresaka teto niaraka tamin'ny Ramatoa Volonirina Ranjavelo izay tompondraikitra ao amin'ny Tambiro Canada. Makasitraka indrindra tomboka. Oui, makasitraka vary.
dia izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika tamin'ity androany ity manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko